ny atao amin'ny ETEC dia raha ny filazanay dia hoe zay no référence du digital moa zany fomba fitenenana azy, zany hoe manao manampy an'ireo mpanjifa na ny ataontsika hoe orinasa eto Madagasikara na eto amin'ny manodidina sehatra manodidina zany amin'ny rehefa mety projet resaka digital informatique zany. Zay no tena asany ETEC. Misy olona efa eo amin'ny 500 eo zay amin'izao fotoana izao, ary mihitatra aingana be satria raha ny tenenin'ny président anay teo dia afaka 20 volana dia mieritreritra zay ho tonga any amin'ny 1000 any isan'ny mpiara-miasa atao aminay amin'izao fotoana izao. Ny tanjona anay amin'ny fikarakarana an'ity andao ilalao ity misy vitsivitsy. Voalohany indrindra tafiditra ao anatin'ny hetsika fankalazana ny 10 taona ny orinasa ny andao ilalao zany. Ankoatran'izay koa dia te hanapirofo koa zahay zany hoe na dia misy ny orinasa maromaro izay ataoko hoe ao anatin'ity sehatra ity dia ohatran'ny karazana fanangonana an'ireo orinasa rehetrarehetra satria tsy mijanona fotsiny amin'ny resaka tika izahay fa na izay rehefa mety orinasa eto Madagasikara zany dia apresianay hiaraka ilalao aminay amin'io hetsika andao ilalao io. Ny tanjona zany dia hoe ampahafantarana ihany koa ny resaka zone eto Madagasikara misy olona izay mahavita zavatra ary misy olona mahavita ihany koa manatambatra an'ireo mpiara-miasa rehetrarehetra zany mba hiaraka hizara izay fahafinaretana sy izay ataontsika hoe esprit de compétition zay kampany amin'izao fotoana izao ny tena tanjona. Ilay hetsika dia amin'ny 20 sy 21 jolay izao atao ao amin'ny kianja Mahamasina. Mbola maminentana ihany izahay an'ireo orinasa izay misy eto zany na amin'ny sehatr'inona izy na amin'ny sehatr'inona mba handray anjara satria hatramin'ny zoma izao no farany fanaovana an'izay fidiran'izay. Misy maromaro ilay ataontsika hoe discipline ao anatin'ilay izy zany hitanareo any anatiny any misy beloty, misy zumba, misy tennis de table, misy foot à 7, misy lawn tennis, échec, volley, danse isan-karazany, rock and roll, ny zumba dia ny tsara marina fotsiny ngamba hoe misy modalité anankitelo ahafahana mandray anjara amin'ilay izy. Ny détail technique moa zany afaka alaina eto amin'ny ETEC efa nalefa ny équipe-nay ihany amin'ilay société ihany koa raha ilaina zany afaka angatahana aty zany ny andinindininy amin'ny frais d'inscription sy ny ohatry. Rehefa orinasa ve dia mety foana afaka mandray anjara sa hoe misy ny masotsivana ao anatin'izay? Tsy misy masotsivana mihitsy ary zay ilay teneniko teo hoe tsy mialon-jafy izahay. Misy ary amin'izao fotoana izao nefa nisoratra anarana izay mety ho jeren'ny olona hoe mpifaninana aminay fa tsy misy masotsivana mihitsy fa mahazo mandray anjara daholo itsika zany rehetrarehetra rehefa orinasa amin'izao fotoana izao. Misy ilay fandraisany anjara dia inona ny mety hoe mari-pakasitrahana hazon'ilay fandray anjara rehefa mahazo an'ilay? En général zany ny totalin'ny loka ho zarainao dia eo amin'ny 7 millions d'ariary eo no zaraina amin'ireo discipline reo. Tsy njara amin'ny hoe coupe plus enveloppe zany selon an'ilay montant, ça peut aller à 300 400, ça peut par discipline zany fa détail moa zany aty amin'ny organisateur no misy an'izay détail. Tsy atololako ngamba ny tsara tiako tsindriana fotsiny dia hoe misy raha ataontsika hoe partenaire izay miara-mikarakara satria tsy hoe ETEC irery, maro ny ETEC no mandray an'ilay initiative fa misy partenaire ary mandritra ny fotoan'ireo zany dia afaka manana stand anankiray ireo partenaire afaka mampiseho ilay zavatra ataony ihany koa zany mba hampahafantarany koa ny ataony olona ny ataony amin'ny olona sasany.